Amin'ny kavaliana trandray tompolahy sy tompovavy no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tontolo ny baolina kitra no anomboantsika ny fandaharana amin'ity hariva ity ny fiadina ny tompontakaka ny ligina Analamanga ny Sokajy Division voalohany andro 12 vokatra ny avaka resin'ny tana formation tamin'ny isa 3 ny LGK Plus izay nitana ny larana voalohany Vonjomaika amin'ity fiadina ny tompontakaka ny ligina Analamanga ity. Nanamarika ny andro 12 ny fiadinan'ny tompondakana Analamanga taranja baolina kitra Sokajy Division voalohany natao tetsy amin'ny kianja Mahamasina androany ny nandresen'ny ekipan'ny tana formation tamin'ny isa 3 ny ekipan'ny LGK Plus. Efa nitarika tamin'ny isa 3 ny ekipan'ny Pero Rakotomanga teo amin'ny 5 minitra voalohany. I Fabrice Sirajo na Ibaba ary Amoros no napiditra ireo baolina 3 ireo. Idino kosa no nanena ny elanelanisa ho an'ny LGK Plus tany amin'ny minitra 7 farany. Tsy avabela tamin'ny tana formation indraraka izany ny LGK Plus tamin'ity lalao ity. Tsy aivina fa efa tamin'ny elanela nisy ihany koa ny nivoahan'ny tana formation mpandresy tamin'ny fionan'ny rotota teo amin'ny lalao mandroso. Na dia teo izany tsy fahombiazany nahazo ny LGK Plus izany dia mbola voatazon'izy ireo hatrany larana voalohany Vonjomaika amin'ity fifaninanana Sokajy Division voalohany eto Analamanga ity. Ny aloha izay dia nisarakady sahala ohatranohatra ny ekipan'ny AS sy ny Iosika Foot. Marihana fa samy manana isa 17 ny LGK Plus sy ny AS amin'izao. Saingy manatombo amin'ny isan'ny baolina tafiditra ny LGK Plus. Torak'izany ihany koa dia notazon'ny ekipan'ny FC Tanahady sahala samy tsy nisy nitoko ny ekipan'ny Mama FC teo amin'ny lalao voalohany. Ankoatrizay dia tsy totosa ireo lalao roa tokony atao ny andro ny sabotsy tokony nikatroan'ny Kosfas Kospien Asesabinam sy Mivin. Raha ny fantatra dia ataon'ny Carion Rapitso ireo lalao roa tsy vita ireo.